Ahitana mpikambana miisa 20 misehatra anatin'ny fiompiana sy famokarana trondro ny fikambanan'ny mpamokatra fiombona tsomiray ao Soahindrana Vohibato. Nahazo fiofanana fiompiana trondro manaraka teknika sy fitantanana ary fitadiavana lalam-barotra izy ireo ary efa andalana hiditra ho kooperativa izay toizan'ny IFMA ankehitriny. Na dia efa asan'olo vaina aza ny fiompiana trondro dia tsapan'ireo mpikambana fa miavaka ny fanarahana ny fiompiana manaraka ny teknika. Efa na niompy trondro efa fahalova faharay be moa izy ity dia izao zany noho ny fahatongavan'ny Prosperea nanao fiompiana ara-teknika izahay. Dia hita fa nagnome tombontsoa ho anay fikambanana fiombona Soamiray satria rehefa tafiditra ny Prosperea niorina ao anatin'ny fikambanana fiombona Soamiray izahay dia niala an'ilay fiompiana hoetim-paharazana dia nagnome tombontsoa ho anay mahitsy moa izany ny fiavian'ny Prosperea aty aminay. Ny voalohany indrindra dia nagnome ny ara-teknika dia niroborobo tsara ny fiompiana trondro. Nagnome koa izy ny resaka lalam-barotra dia nandeha tsara ny varotra anay hatreto. Dia eto anay izany faly misaotra ny fiavian'ny Prosperea. Misaotra ary makasitraka izahay amin'ny fiavian'ny taty toerana. Mahavelom-panantenana raha ny firoboroboan'ny fiompiana trondro amin'ireo mpikambana izay hita fa efa manana toe-tsaina mpandraharaha. Misy ny fifampizarana traikefa, efa misy ihany koa ny lalam-barotra ary mahatratratra any amin'ny 2 taona ny vokatra azon'ny mpikambana ny taona 24.